ahoana mariny ity tsy fanajana lalam-panorenana ity. Vonandray fahefany Andry Rajoelina dia ny fanitsakitsahana lalam-panorenana no nataony voalohany. Mitohy mandrakakehitiny izany. Mazava nefa ny voasoratra eo amin'ny 9/7. Alohan'ny andraisan'ny asany ny filohan'ny repoblika amin'ny fotoam-pitsarana manetriketrika ataony fitsarana avo momba ny lalam-panorenana eo anoloan'ny firenena sy eo anatrehan'ny governemanta, ny antenimieram-pirenena, ny antenimieran-doolona ary ny fitsarana tampony dia manao izao fianianana izao. Eo anatrehan'Andriamanitra Andrianana Hary sy ny firenena ary ny vahoaka, mianina aho fa anatanteraka antsakasy andavana ary ampahamarinana ny andraikitra lehibe mahafilohan'ny firenena malagasy aho. Mianina aho fa ampiasa ny fahefanana tolotra ary anokana ny heriko rehetra iarovana sy anamafisana ny firaisan-pirenena sy ny zon'ny olombelona. Mianina aho fa anaja sy hitandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Nanao io fianianana io i Rajoelina ny 7 ny volana Janoary 2024 teo amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Tsy voaja nefa io fianianana nataon'io. Fomba fanao fotsiny ihany ny nataony. Profo maro no entina anamarinana izany. Voalohany, 450 ao anatin'ny lalam-panorenana. Ny asan'ny mpanatanteraka dia sahany ny resa-mangaika tariny lehiben'ny faritra izay olom-bofidy tamin'ny alalan'ny latsabato andraisany rehetra anjara. Mazava ny voasoratry ny lalam-panorenana izay nataon'ny Rajoelina ny 1 ny volana Desambra 2024. Tsy nisy resaka governora mihitsy voasoratra eto iandraikitra ny faritany fa olona fidina andraisany be sy ny maro anjara. Io anefa no nataony sy nisoloany anarana hoe governora. Mazava ho azy fa fanitsakitsahana lalam-panorenana ampahibe maso nataony Andry Rajoelina. Dia hoy ny filoha Marc Ravalomanana hoe verimberina loatra fanitsakitsahana ny lalam-panorenana toy ny filoha, nefa rehefa tonga amin'le toerana mafilohanao ianao dia zatra tenenao indrindra dia hoe anaja toy ny Andrak'Andriamaso aho ny lalam-panorenana. Taiza tao anatin'ny lalam-panorenana misy an'izany gouverneur zany na ray ary zao lasa misy an'izany. Fanitsakitsahana ny lalam-panorenana mivantana mihitsy zany. Dia milaza ihany koa aminareo hoe ireo firenena rehetra nge manara-maso antsika ary matoa amin'ny teny an'izany dia misy ireo tsikera venivelany laza hoe amafiso fa tokony hajaina toy ny Andrak'Andriamaso io lalam-panorenana io ka na virgule ray fotsiny ary mipetraka ao. Dia zany koa ny fanaovana tsinitsinina ny fiarovana ny ain'ny olona. Efa lazaiko anareo tamin'ny voalohany fa hoe any Brezila ny président république amin'izao fotoana izao dia voantso hiakatra fitsarana satria tsy nampanao vaksiny ny olona, namitaka ny vahoaka tsy nametraka masika dia mandalo fitsarana izy zao. Dia toy izany koa ny zanatsika ireo ankizy ireo, lara-pahamena ny fikarakarana sy fikolokoloana ny ankizy. Fa raha mbola malagasy koa malagasy dia milaza hoe na ivarotako ny tany ke tsara toa ampianariko io zanako. Zany ve zao ny misy amin'izao fotoana izao? Zany ve ny ainan'ny malagasy? Ireo olona tena tsy manana fitaovana, tsy afaka andeha hianatra dia jerena fotsiny. Taloha tsika raha ohatra ny ampianatra ny ankizy tany Vatomandry nahitako an'ireny hoe ndao amena kit scolaire sy amena blouse ny ankizy mba zoto hianatra mba tsy hita intsony ny fanavana any ambony sy ambany. Ankizy an'ireo e. Dadany sy neniny tsy miasa, fanampianany tantsaha satria tantsaha ny ankamaroan'ny olona tsy misy. Marina mihitsy izay voalazan'izay. Tsy vitany hoe efa tsy araky ny lalam-panorenana ny fisian'ny governora dia mbola tsy mahalala menatra ihany fa miseho tompony lalàna ihany koa. Ny tsy mpanara-dalàna indray no mampiseho fa tompony lalàna eto amin'ny firenena. Amin'izay fa mpiaran-dalàna tsy amin'ny antony, izany hoe manaonao foana ny akamarony. Ity mantsy no zava-nisy
nandritra ny fidinana izay nataony filomarika Ravalomanana tany Tomasina ny farany herinandro teo. Dia lazainy zareo zany fa dia hoe baiko avy aty ambony aty izy dia tsy maintsy sakana ary tsy maintsy jerena délégation miaraka amin'ny président Ravalomanana. Président Ravalomanana fa dia ancien président de la République, manana statut particulier fiazo manokana ka dia tsy tokony sakanana moa zany zay televizy zay lalàna zay dia fomba dia ny sakanana zany any amona ndray fa dia mampitahotra zay zany fihetsika zareo. Rehefa avy eo moa sakana maromaro dia tonga après Brickaville tapaka ny lalana, tena tapaka misy lalana. Tomobile angamba reny efa zato mahery ny tomobile ny andaniny ny avy aty ampitana ny avy aty amilany dia président moa ny talana nandehanana izy dia avy tavoaka Soamajara zay dia nefa natao rehefa neno angamba zareo tavoaka président dia mivaly problème ohatra ny vita tampoka teo le lalana zany namboamboarina teo satria tamin'ny voalohany aloha dia totofana dia navoaka ndray le bus dia naverina le bus fa rehefa nandeha président zany afaka izy da afaka hita tsy fantany zay lalana andehanany taminy zay tsy nafantatra fa dia mivao azy le problème atao vita le lalana moa zany dia afaka nandeha zay zany zavatra nisy tokony mampaleo misy ohatran'izay zany mbola mitoy ihany le izy tamin'izao. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe fahefana avy aiza moa ary lalàna ao amin'inona no fahefana ananany gouvernoura. Tampotampoim-pahefana ve sa tratry ny aretin'ny fisolelahana hiaro fanjakana mafy ka lasa mananao foana? Ny lalam-panorenana izay nosoratan'ny Rajoelina no mametraka mazava tsara eo amin'ny andininy 12 ry gouvernoura tsy ao anatin'ny lalam-panorenana isany fa ny olom-pirenena malagasy rehetra dia manana zo andao sy hiverina eto amin'ny tany-pirenena araky ny fepetra voatondry ny lalàna. Zo ny tsirairay ny mivezivezy sy manoro-ponena na ankalalahana manerana ny tanin'ny repoblika. Ny lalam-panorenana io no lalàna faratampony eto amin'ny firenena. Raha ny zava-misy mantsy no jerena dia gouvernoura izay tsy voasoratra no tsy manam-pahefana araky ny lalam-panorenana io no tao ambadiky ny fanakanana ny filomarika Ravalomanana ireny. Raha ny fanadiadiana izay natao tao soavinandrina itasy io gouvernoura tsy voasoratra anatin'ny lalam-panorenana no manome baiko. Ny tany Mangamila inga gouvernoura tsy voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana no manome baiko. Ny tany Tomasina teo dia mbola gouvernoura tsy voasoratra anatin'ny lalam-panorenana ihany no manome baiko. Mba menatre tsy vitan'izay ihany fa filoham-pirenena teo aloha manana vahoaka mpanaraka azy, manana sata amin'ny fehy azy manokana no anaovan'ireo gouvernoura tsy voasoratra anatin'ny lalam-panorenana fihetsika toy izany. Fangary rehefa mahazo ranondranony kely amin'ny mpitondra dia manao ny tsy fanao toy izany. Na ny isakana hoe filoham-pirenena teo aloha voafidim-bahoaka ara-dalàna fotsiny aza ve dia tsy hamenatra. Raha ny tany Tomasina farany teo moa dia nandeha tongotra mihitsy ny filomarika Ravalomanana satria tanjony inga gouvernoura ny tsy hatongavany tao Tomasina ny arivan'io zoma io. Arao ny fanazavana momba ny lalana nandehanany tamin'izany. Nanaraka izy andary mananakana tsy voafatorako izy nanaraka izy dia za misy olona nahita nafantatra dia niraisin'ilay zanaka pasteur nandao nao terinay président izy dia ndao a dia reo tsy tafiditra to anatin'ny tomobile dia nanaraka tamin'ny moto dia avy ndray tsy hita ndray a satria ny mba tomobile ndray misy tomobile hafa ndray le akiray mantsy tomobile nan'izay dia izy mbola vaika dia tsy hita ndray a dia tany épicerie-n'olona tany ambanivohitra tany nisy a dia tany niraisin'reto le tonga tsena vaty asan'ny mpitandriny filaminana dia tena manao zay ilaminana le izy manao zay ahafahan'ny tomobile mandeha fa tsy bloquenao a amin'ny tomobile anakiroa efa nitranga taminay ne izy io tamin'izay nandeha ho any Mangamily dia fa azoko sary an-tsaina hoe anao ny ataon'ray reto dia ty tena camion be mihitsy tsy zato zany mila afaka ao rehefa any amin'ny 2000 dia tsy ho afaka misy ty dia nanontaniana ny olona teo dia hoana avy dorokely zareo a mitsena teo reo le chauffeur sy le taxi bus regny a dia nanao selfie feno vahoaka be ndray tao dia mbola lasa ihany a ty teny aminareo hoe ao andapositsika vahoaka
ary efa hainy leader tsara manana vision hoe zao ny zavatra ataony ty dia afaka misaoty obstacle reny izy za fa tonga taty adiny roa zareo vao tonga nareo fa zao kosa aloha vao nahitanay le mpanao lalana tena rehefa zay nandalo zay io mola tafapity fa vaveo ny anjely le zandalo tamin'le 4-4 iny ndray de hoe verena ry de ndany nareo le verena za ambrosy any tsy niverina koa retao de nanaraka andray le zandalo many ampiverina izy ndray za lasako za tsy maintsy arahana raha tsy tao de izy responsable amin'ny volaza teo hoe manana stade manokana amin'ny mahasin président de ny zareo mitamo filamina zao manao izy izany no atao hoe fitiavan-tanyrazana ringa gouvernoura fa tsy ny fanakanana olo-pirenena izay omena lana fa efana hivezivezy amin'ny taniny jamba ny taonana loatra any ka lasa manao ny tsy fanao mampitarainareo mpivarotra automasina ny faratsiny ny bazary kely fako sy fahasimba-ndalana manerana anymiami tokony ireo no imasona raha tena ty tanyrazana fa tsy ny anakana ny filomarikaravalmanana velively mihitsy voasakana intelo zao izy raha ho any tomasina nampiena ny vidim-baro tao tomasina ve izany na vitany lalana simba tao tomasina ihany kio ve ny fanakananareo ny filomarikaravalmanan'io na tanteraka any tomasina ho miami izay nampanantenanareo vahoaka ve izany tsy vitan'izay ihany fa izao dia efa io manana sahady indray ny alabato mahazatra mbola teo gouvernoura raha teo angamba ka de leo mandray baiko midina foana na de efa hita aza fa tsy mety izao mazava mantsy ny andinin'ny fahatelo ao anatin'ny lalam-panorenana ny repoblika ny madagasikara dia firenena miakina amin'ny rafitry ny vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana izay ahitana komina faritra ary faritany ka ny fari-pahefana sy ny foto-kevitra momba ny fizakantena ara-pitondran-draharaha sy ara-pitatanam-bola dia toa ny lalam-panorenana sy faritany lalàna andiny ny favalo amin'ny 50 ny asan'ny mpanatanteraka dia sahan'ny rasa mangaika tariny lehibe ny faritany izay olom-bofidy tamin'ny lalany latsabato ny lehiben'ny faritany no tompon'andraikitra voalohany amin'ny tetika sy ny fanatanterana ny asa rehetra mikasika ny fampandrosoana ara-toekarena sy ny ara-tsosialy ao amin'ny faritany misy azy izy no lehibe ny fitondran-draha raha-mpanjakana eo amin'ny faritany izany no mahatonga ny rajoelona hoe ho tendreny ny gouvernoura satria fototra ifaharany alabato sy ny maro hafa amin'izay mantsy mpandray baiko fotsiny ireo satria matahotra ny ala amin'ny sezany ka de manaiky mora foana soa ihany fa mbola mijoro ny filomarikaravalmanana sy ny mpanohitra anarina indray ty firenena ety satria fitondrana ty tena ny fitondrana rajoelona tsy vitany tsy mijery ny tombontsom-bahoaka fa mbola manao didijadona ihany kio mbola tsy hifo amin'ny toromasony ihany ve ny vahoaka fa hoe mafy ny fiainana amin'izao tokony ho fantatry ny vahoaka sy ny valalabe mandriatrany fa mbola ia mafy kokoa izao zava-misy izao raha toa ka mbola mandray ny fitabitro lalandava ataon'izao fitondrana izao inona ihany koa moa no tena hatahoran'ny mpitondra ny filomarikaravalmanana ka anaovan'izy ireo ny tsy fanao sy tsy fahalalana menatrio intsony fa ahoana mariny ahoana mariny